Amen. Amen. Dia faly miarabanareo indray izay mianadaly havana amin'izao arivany andro asabotsy zao zany amin'ny vantana amin'ny YouTube ka dia mampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana fiadanana avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Araka ny efa fantatsika tato ato zany tsy nanao mivantana na direct teto zany zay nandritsy ny 2 volana mahery teo fa nisy ny iraka izay nampanaoviny Tompo ny amin'ny asa tany any Apoto moa ny fiantsoantsika anazy tany Madagasikara zany nanaovana ny fanokanana ny Tompo sy ireo fametrahana ireo asa fototra izay ny antsoin'ny Tompo amin'izao hoe ho avy Jesosy dia isaorana ny Tompo fa tanteraka izany. Ankehitriny zany dia tafaverina eto izay mianadaly amin'izao ka dia isaorana ny Tompo dia izy no omentsika voninahitra amin'ny zavatra miseho rehetra. Ataoko ngamba fa nareo mahita ny amin'ny YouTube na ny amin'ny WhatsApp izay mivoaka ny amin'ny zavatra miseho sy ny zavatra misy ny amin'ny famangin'ny Tompo sy ny fiasan'ny fanahy masina amin'ireo mpanompony sy amin'ny asan'Andriamanitra izay notanterahana sy mbola tanterahana zay efa manomboka izy zany zao efa mitohy hatrany ka dia ny Tompo no sy ny fanahy masina no arahantsika ny amin'ny fandaminana rehetra ka dia mampahery antsika tsirairay avy foana ihany koa amin'ny fanarahana ny Tompo. Androany zany dia tomboky ny fotoana ny amin'ny anao fisaorantsika vavaka fisaorana sitrapon'ny Tompo dia efa mitohy amin'izay ny amin'ny fibebahana satria araka ny hira henontsika teo dia tsika tsirairay avy dia zazam-piodina miodina foana tsika araka ny tenin'Andriamanitra fa raha vao mihiratry ny masoandro iny dia ratsy foana ny fisainan'ny olombelona ka dia fotoana foana zany hiverenantsika amin'ny Tompo alohan'ny hatanterahana ary ny devoly dia tsy kely lalana na dia ny amin'izao mivantana izao ary dia fantatsika fa ny devoly tsy kely lalana manana endrika foana izy fomba anakanana na anakorontanana zany amin'ny fomba samihafa ka dia mila antsika miambina miomana na dia miodina ary dia fotoana zany zao hiverenana amin'ny Tompo alohan'ny eonantsika koa zany ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay ho zaraina rehefa avy eo. Efa afaka tsika
Eny ry Andriamanitra iray, i Jesosy Kristy Tompo fanahy masina. Manery sy teny eto anatrehanao izay midera mankalaza amin'ilay voninahitra anao ihany koa. Ny amin'ny fandaminana rehetra tamin'ny nataonao tamin'ny fiainanay tamin'izao fotoana izao na ny androany, indrindra ny lasa rehetra, dia tsapanay ilay tananao, tsy hoy fa tena mahavonjy. Ny sofinao tsy lalo-dalovana fa tena mahare ny vavakay ny nataonay rehetra. Dia ianao ny aloha lalana, ianao ny tari-dalana, ka dia misaotra velonay izay ankehitriny, mbola salama, matanjaka dia noho ianao irery ihany ka dia raiso ny voninahitra, raiso ny fiderana sy ny fanomezam-boninahitra. Ianao ilay tompon'ny tompo, mpanjakan'ny mpanjaka, tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra tany an-danitra ka hatretỳ an-tany. Ianao ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ianao no Andriamanitra ivavahanay. Ianao koa ilay Andriamanitra Jesosy Kristy, ny rahanao ho famonjena ho fanavotana anay etỳ amin'izao tontolo izao ka dia ianao no antsoinay, ianao no ivavahanay. Ianao Jesosy maniraka ny fainao masina, hibitsika mampahafantatra anay ny marina, indrindra ny amin'ny fahalemenay, ny amin'ny tsy fahantanterahanay ka dia izany no sady. Eny Tompo, ndreto izay efa miondrika ao anatrehanao, mifono aminao sady ny amin'ny fahalemenay, satria tsisy mendrika tokoa, mihodina foana ny fonay, ny fanahinay, nataonay dia ratsy ao anatrehanao. Ka dia misaotra anao izay manome fotoana ohatr'izao ahafahanay miverina aminao, ka dia mifono aminao ny amin'ny nalehan'ny tongotra, ny raisy ny tananay, ny zavatra henon'ny sofinay, indrindra ny zavatra hitanay koa mampierikerika amin'ny fomba amam-panahinay, ny zavatra notenenin'ny vava, betsaka ny tsy araka ny sitraponao, ka dia mifono aminao izay Tompo, mifono aminao amin'ny fahalemeko rehetra, mifono aminao ny tsy fahatanterahako, mifono aminao ny tsirairay avy, niza ankehitriny amin'izao mivantana izao, mitodika aminao, miverina aminao, mifono aminao, dia enoa ny vavakay, enoa ny fitarainanay Tompo, mamindrafo aminay, mangataka ny rahanao Jesosy, ilay rahanao teo amin'ny hazofijaliana, ampy-manadio anay, sasao amin'ny rahanao izay tsirairay avy, diovy amin'ny rahanao izay Tompo hafa-keliko, sasao izay ho afa-pahotana, esory izay tsy anao rehetra, esory izay tsy anao rehetra, ny amin'ny fiteninay, ny amin'ny fijerinay teo, ny amin'ny zavatra henon'ny sofinay araka ny nambaranay teo, ny alehan'ny tongotray, ny raisin'ny tananay dia maro ny maloto, maro ny ratsy, ka dia mangataka ny rahan'i Jesosy hanadio tanteraka androany, sasao indray izay tsirairay avy, sasao ny tenanay manontolo, ny fomba amam-panahinay, ka dia diovy Tompo hafa-keliko, afa-pahotana, ka izany no asahianay Jesosy manantona, mijoro indray manao ny asanao, ka dia masiny Jesosy ny asanao amarino, ary indrindra mangataka ilay rahanao soa, hanadio anay ny rahanao, ny tena sotroinay ny rahanao, ampy-manadio anay, sotro ny rahanao Jesosy, handoro izay tsy anao rehetra, mandoro ny asan'ny maisina, mandoro ny aretina, ny loza, ny asan'ny Satana, dia sotroinay ny rahanao satria ny rahanao ampy-manavao anay. Ka izany no asahianay koa, sa izay Jesosy mijoro ianao manadio anay, sa izay mijoro handroaka ny asan'ny maisina, handroaka ny asan'ny devoly, ka dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy Nazareta nandroahana ny devoly Satana, miala ny Satana sy ny devoly mivoaka, ny asan'ny devoly sy ny Satana rehetra, inona fikasan'ny Satana mpanakorotana, devoliny Belzeboba, devoliny Losifera rehetra, ny mena rana ela, ny mena rana tranainy, dorana amin'ny ran'i Jesosy, roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, hivoaka ny afariny rehetra afo nareo Satana, miala ny devoly sy ny Satana, tsy hanan-kety, tsy hanam-pahefana, amin'ny tenako, amin'ny fanahiko, amin'ny fiainako rehetra rehetra, amin'ny tokantrano, amin'ny ankonako, amin'ny asa fanompoana, amin'izao asa fanompoana izao, tsisy tsy hanan-kely ny devoly Satana, n'inona aretina, loza, fikasana ataon'ny devoly, ny fanakana tsy sehoan'ny voninahitr'Andriamanitra, amin'ny fanompoana, amin'ny fitoriana, efa ditiny amin'ny anaran'i Jesosy, ny devolin'ny zazavavin-drano, devolin'ny Jezebela, ny fampisaviana, ny mpamosavy, ny loza rehetra, inona fikasana ataon'ny devoly Satana, roako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mivoaka nareo Satana, miala ny devoly any afariny rehetra afo, tsy hanan-kety, tsy hanam-pahefana ny tenako, tsy hanjaka amin'ny asa, tsy hanjaka amin'izao asa fanompoana izao, tsy hanjaka amin'ny asa rehetra, amin'ny asa fanompoana aminay tsirairay avy izao, na amin'ny mpanompo naiza, n'aiza, indrindra ny any amin'ny Toby, any amin'ny Madagasikara any, sy rehefa mpanomponao maro natsoinao Jesosy, dia ianao hiasa, ny rahanao soa handrakotra, ny rahanao handrakotra, ny rahan'i Jesosy handoro sy hanala izay tsy hanao rehetra amin'ny tenanay, amin'ny fiainanay, amin'ny ataonay rehetra, ditiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mivoaka ny Satana, mivoaka ny devoly, miala ny afariny rehetra afo ny devoly Satana rehetra, miala, tsy hanan-kely, tsy hanam-pahefana, fa ny rahan'i Jesosy handrakotra, ny rahan'i Jesosy no hamparitako, ny rahan'i Jesosy hafafy ny rahan'i Jesosy amin'ny tenako, amin'ny fiainako, amin'ny ankonako,
amin'ny tokantrano, amin'ny asa rehetra, amin'ny asa fanompoana, amin'ny asa fitoriana, amin'ny asa fitadiavana, ny amin'ny fiainana rehetra dia ndran'i Jesosy andrakitra, ndran'i Jesosy anjaka fa ny devoly Satana efa resy nareo menarana ela, menarana tranainy, roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny Belzebouba sy ny Losifera any afarivo rehetra ny sazan'ny Satana sy ny devoly. Tsy hanakely, tsy hanapahefana ny devoly Satana fa ny rahan'i Jesosy andrakitra, ny rahan'i Jesosy anjaka, ny rahan'i Jesosy Kristy, ny rahan'i Jesosy rahan'i Jesosy asa, rahan'i Jesosy andrakitra rehetra, andrakitra ny asa rehetra, andrakitra zao fotoana zao hiasa indray amin'izao asa fitoriana mivantana amin'ny YouTube, ny amin'ny asa fitoriana hafa rehetra, ny fisehoan'ny voninahitran'Andriamanitra ny ranao soa. Faninao masina andrakitra anay Jesosy, ny ranao soa. Faninao masina, fanahy masina ianao andaka, fanahy masina midina ianao manjaka tanteraka. Miasa aminay tsirairay avy, miasa amiko ianao. Oka tsisy ambaranay fa tsy ny sitraponao, fa tsisy feonay fa tsy ny feonao. Oka ny sitraponao irery tanteraka amin'izao asa fitoriana izao. Iseho ny voninahitrao, iseho ny herinao sy ny fahefanao. Ka dia misaotra Tompo, misaotra fanahy masina manolo-tsaina, misaotra fanahy masina manolo-pahendrena, fanahy masina ianao no angatahana hiteny ampahafantatra. Oka ny tenin'ny fanahy masina mendry ny lelako, ny foko, ny fanahiko, ny vavaka, molotra oka tsisy ambara fa tsy ny sitraponao. Oka ny sitraponao niseho ny voninahitrao, niseho Tompo. Ka dia miseho ianao, mitenena araka ny fombanao koa fa voninkazo izay Jesosy, voninkazo anompo, voninkazo anaraka anao mandrakariva. Tenena Jesosy fa miaino anao izay. Tenena Tompo, misaotra indrindra Tompo, misaotra Jesosy. Aleloia, aleloia. Misaotra Jesosy, misaotra mihaino vavaka, misaotra mamaly vavaka, voninahitra ho anao irery ihany, voninahitra ho anao irery ihany ny famindram-po amin'ny fitoeran'anay mandrakariva, ny ranao soa nadio, ary ianao fanahy masina hameno anay mandrakariva hatramin'izao koa mandrakizay. Misaotra Tompo, misaotra Jesosy. Aleloia, aleloia. Amen. Amen. Dia misaotra ny tompontsika fa izy no manafaka antsika, manadio. Ary raha mino ianao dia tsy hiasa aminao intsony ny devoly izany, tsy hiasa amintsika satria ny Tompo no manana ny fahefana rehetra araka ny teny teo hatrany an-danitra ka hatraty an-tany. Izy no mandroaka ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly. Ka dia misaotra azy tsika fa manasitrana sady manavao. Aty Eropa moa izany dia araka ny fantatsika koa fa miditra ao anatin'ny ririnina dia mangatsiatsika ihany ny andro. Ka dia fantatsika izany rehefa mangatsiaka ny andro ny valanaretina, ny tsimokaretina dia be dia be mandeha eny ananiny eny. Ka angatahantsika mihitsy ny rahan'ny Tompo mba hiaro indrindra amin'ny fahasalaman'ny vatana izany. Androantsika dia mety hoe miova ve sa tsy miova kely fa fisaorana ny Tompo tafahoana eto izany, indrindra moa izany izahay mianadahy tafahoana afaka miresaka aminareo mivantana. Tonga dia hitondra ny tenin'ny Tompo rehefa avy nandroaka ny asan'ny maizina teo tsika, ny asan'ny devoly, dia ho zaraina fohy ny tenin'Andriamanitra alohan'ny handraisan'ny mpanompony ny teny izany ho fiarabana sy fanazavana ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa. Androantsika dia mamaky ny teny ao amin'ny Jaona toko faharoa. Jaona toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Izay izany no vakiantsika. Vakiana aloha izany ny tenin'ny Tompo dia ohatran'izay hoentsika ny fanazavana araka izay fanazavan'ny Tompo azy eto izany. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Lohateny eto amin'ny baiboliko izany hoe ilay fampakaram-bady taokana amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady taokana any Galily ataony ren'i Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nasaina ho ao amin'izany fampakaram-bady izany. Ary rehefa lany ny divay dia hoy ny ren'i Jesosy taminy, tsy manana divay izy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, moa mifaninona akory izaho sy ianao? Tsy mbola tonga ny fotoan'andro. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay asainy ataonareo. Ary nisiny vato enina mahalany rano indroa na in-telo ny famarana avy nipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaony jiosy.
Dia hoy Jesosy taminy: "Feno rano ny siny, dia nofenony hatramin'ny molony." Ary hoy Jesosy taminy: "Tovozy am'izao, ka ento ho eo amin'ny mpandahatra ny fanasana." Dia noentiny izany. Noho ny nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana, nefa tsy nahalala izay niaviny, fa ny mpanompo izay nanovo ny rano ihany no nahalala izany, dia niantso ny mpampakatra izy ka niteny taminy hoe: "Araka ny fanaon'ny olona dia ny divay tsara aloha no arosony, fa rehefa mitady ho mamo ny olona dia izay vao ny ratsiratsy kokoa. Fa ianao kosa dia nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny." Izany no nataon'i Jesosy taokana any Galilea ho voaloham-pamantarana. Nasehony ny voninahiny ary nino azy ny mpianany. Rehefa afaka izany dia nidina nakany Kapernaoma Jesosy sy ny reniny ary ny rahalahiny mba ny mpianany, nefa tsy dia nitoetra ela tany izy ireo. Amen. Amen. Ty teny ity zany de mahazatra antsika ary teny tian'ny ino moa izy teo, ny olona tia toaka. Ny olona mpisoso toaka de tena io mihitsy ataony zareo fiarovan-tena mihitsy io. Hoe Jesosy ary nanova ny rano ary nataon'i Jesosy divaiko nahoana zay ny sakan-tsakanareo tsy hisotro. Fa zay ny mahazatra zany, satria raha mamaky kely tsika zany eto hoe dia araka ny ao amin'ny andiny fahafolo raisiko kely am'zay teny zay amin'ny anaran'i Jesosy ka niteny taminy hoe: "Araka ny fanaon'ny olona dia ny divay tsara aloha no arosony, fa rehefa mitady ho mamy ny olona, de zay vao ratsiratsy kokoa." Zany hoe na de amin'ny fampakaram-bady amin'ny kifetifety ohatran'izay zany de fantatsika fa raha vao misy divay resaka toaka moa zany resahana eto dia ho avy ny fahamamoana. Fa raha ny fijeren'ny olona zany de mbola ny tonga ihany mbola nototofan'i Jesosy divay mafimafy kokoa zany zao tena mamy tanteraka zany reo olona reo. Zay no fandraisan'ny olona ty teny ity hatramin'izay fa androany dia fijery hafa zany no nasehon'ny fanahy masina ny amin'ny hitondrany hoe inona moa zany no fahagagana voalohany nataon'i Jesosy. Ty zany hoe fahagagana voalohany nataon'i Jesosy raha mijery any amin'ny tantaran'i Jaona zany de Jaona mahita tsara fantatsika ny amin'ny Jaona toko voalohany ny amin'ny hoe tamin'ny voalohany ohatran'ny fanombohany tany amin'ny ino moa izy tany amin'ny Genesisy any fomba filazan'i Jaona eto hoe amin'ny anaran'i Jesosy toko voalohany hoe tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny de tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra. Mitovitovy amin'izany mihitsy ny nanombohana ny fanokafana ny ino moa izy teo ny tenin'i Mosesy ao amin'ny testameta taloha zany amin'ny baiboly, dia noraisin'i Jaona koa. Dia ao amin'ny faraparany eo moa zany no hitantarany ny amin'ny namangin'ny ny anjely ny amin'ny Maria. Any amin'ny Luka izy no tena mitantara ihany koa ny amin'ny hoe namangy ny anjely namangy an'i Zakaria, namangy an'i Ana, namangy an'i Maria. Fa eto zany dia avy niantso ny mpianatra Jesosy satria mbola toko faharoa amin'ny Jaona ity dia avy nifidy ny mpianana izy dia nanao ny atao hoe fahagagana voalohany. Zay zany ny fomba filaza azy foana eto hoe io zany ny fahagagana voalohany ary noteneniny eto mihitsy hoe io fahagagana voalohany nataon'i Jesosy. Eto dia raha mahita tsara tsika zany hoe inona moa zany tena tian'ny Tompo ambara tamin'izy tamin'ity hoe nanatrika ny fampakaram-bady ity. De arak'ilay teny teo hoe zavatra hafa mihitsy no nasehon'ny Tompo amin'ny fanahy masina zay tiany hambara amintsika androany. Androany zany tena tian'ny Tompo ambara dia raha ho vakiantsika tsara zany ny teny averiko ary amin'ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy hoe: "Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady hozy izy taokana any Galilea ary tao ny renin'i Jesosy." Iza ny hitantsika voalohany tao zany teo ny renin'i Jesosy. Andininy faharoa, ary Jesosy sy ny mpianany. Teo koa zany ny mpianatra Jesosy sy Jesosy. Dia nasainy ho amin'ny fampakaram-bady zany ary rehefa lany ny divay hozy izy dia ny renin'i Jesosy tsy nanana divay izy de hoy Jesosy taminy: "Ray vavy moa mifaninona akory izao sy ianao?" Dia ery ambanimbany ery zany tonga de raisintsika satria
misy tiany tompo, inona no tena tiany tompo tenenina. De hoy Jesosy taminy: ary Jesosy andiny fahasivy minaran'i Jesosy no nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra, ny fanasana. Eto zany hitantsika teny ambony teo ny renin Jesosy teo Jesosy sy ny mpianany de teo le hoe mpandahatra ny fanasana. Nefa tsy nalala izany zay niaviny fa ny mpanompo zay nanovo, teo koa zany nisy mpanompo koa zany teo nanovo, ny rano ihany no nalala izany dia niantso ny mpampakatra izy. De anisy koa zany ny mpampakatra, raha hitantsika eto dia tena hoe teo daholo ny olona, ny renin Jesosy, Jesosy, ny mpianatra, ny mpikarakara ny fanambadiana, ny mpanovo hatramin'ny mpampakatra. Fa inona no tsy eo? Raha mandinika tsara zany tsika dia ny tsy hitantsika eto zany zay mahagaga am'ty de ilay fofombady na le vehivavy akarina. Tsy notenenina eto le vehivavy akarina na le fofombady fa tsy eo, tsy nambarana eto. Inona zany no tiany tompo ambara eto tam'le fahagagana voalohany, inona tonga anazy nakeo Jesosy zany ny tena nahatongavan'i Jesosy, zay ny tena antony. Zay zany ny fanontaniana azo valiana, inona ny nahatongavan'i Jesosy etỳ am'zao tontolo zao de hitady an'le fofombady. Hitady an'le fofombady mba ho akarina. Zay mahatonga antsika hoe ato amin'ity ho avy Jesosy ity hoe ho avy Jesosy efa niaka tonga tetỳ am'zao tontolo zao izy de efa lasa ny an-danitra izy fa hiverina izy hitady indray le fofombady izy, le fofombady de zay tanteraka hozy izy zay masina ao anatin'ny famasinana sy famarinana ihany zay no akarina. Ka mila miomana antsika, zay le fiomanana zany hoe tam'zany Jesosy nefa nitady le fofombady zany zay ny tena antony nahatongavan'i Jesosy ny amin'ny araka le teneniko teo hoe ny amin'ny olona de le hoe Jesosy Kristy nanova ny rano divay de zay zany mahazo misoso toaka. Fa tsy am'zany intsony ny tompo tsy ny amin'ny fisotroana toaka sy ny famamonana no tiany tompo ambara eto fa nitady ilay fofombady izy, nitady le olona mpakarina. Zay zany tiana hampihomanina antsika. Tena tiany Jesosy ambara satria araka le teny teo zany efa elaela no tsy teto amin'ny mivantana amin'ny YouTube zany zay mianadahy ho avy Jesosy fa nisy an'le iraka tany Madagasikara dia ampatsahiviny tompo indray zany am'zao ohatrany hoe tsy fanombohany fa fanohizana ny asa zao de hoe efa tafahomana ve ianao? Efa miomana ve ianao hiaona amin' Jesosy? Am'zany hoe fahamasinana sy fahamarinana zany fa zay ny antony nahatongavan'i Jesosy tetỳ am'zao tontolo zao de hitady ilay fofombady, hitady le olona mpakarina zany. Teo daholo araky ny zavatra novakiantsika teo daholo na ny mpampakatra, na ny mpikarakara, na ny renin Jesosy, na ny mpianatra, na Jesosy, na ny mpanovo, ny olona rehetrarehetra zany teo daholo fa rehefa nodinihana ny amin'ity lahatsoratra ity de le olona mpakarina tsy tao, tsy nambarana eto. Diky zany fa tsika tsirairay avy, tsika ilay tiany Jesosy akarina. Tam'zany Jesosy nefa nitady tsika tsirairay avy mba ho akarina dia efa 2000 taona mahery zany izy zao nefa nitady an'izay. Dia raha mamaky tsika ao amin'ny Matio 5:20 zay teny ambaran'ny tompo mandrakariva am'zao hoe fiomanana amin'ny fiaviany zao hoe ho avy Jesosy. Matio 5:20 dia fantatsika ny tantara io zany anisan'ny hoe toriteny faraparany na nanazavan'ny tompo alohan'ny izy nosamborina dia ny amin'ny hoe fanoharany amin'ny Virjiny folo. Ataoko tsy ho vakiako intsony angambany izy fa fantatsika tsara fa ny tenin'ny tompo vakiako kely ihany angambany ny fanombohany amin'anaran'i Jesosy hoe amin'anaran'i Jesosy ny andiny voalohany ary am'zany ozy izy ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny Virjiny folo izay nitondra ny fanalany ka niainga mba hitsenany mpampakatra. Hitanareo zany aty amin'ny faraparany aty zany aty amin'ny fanazavan'ny tompo hoe amin'ny andro farany satria amin'ny Matio 5:20 eo de niteny mihitsy amin'ny andro farany ozy izy amin'ny andro farany de zao ny zavatra hiseho, zao ny zavatra hiseho, zao ny zavatra misy de mbola nanazava an'ity izy hoe mila zany miomana. Eto zao naseho an' Jesosy indray le hoe tany amin'ny voalohany izy nanao ny fahagagana voalohany tany amin'ny jaona tany zany hoe fahagagana voalohany dia nitady an'le fofombady. Eto dia efa vonona le fofombady anaky 10 efa nasainy niomana nefa ny 5 ozy izy adala fa ny 5 kosa dia entry. Eo zany mila ampitandreman'ny tompo amintsika hoe aiza tsika le fofombady
le ny fiaraha-monina tsirairay avy zany tsy le araky ny efa fanazavana matetika hoe ny tempoly ny fiangonana de tsy ilay trano, fa antsika tsirairay avy no tempolin'Andriamanitra ka tempolin'Andriamanitra raha masina ny tempolin'Andriamanitra antsika tsirairay avy dia ao ny Tompo mihaino sy mamaly antsika. Fa tsy ilay fiangonana trano na ilay hoe fikambanana zany no tiany Tompo tadiavina, fa le Virjiny de ny olona tsirairay avy eto, nisy 5 andro sisy 5 adala. Dia tonga de vakiako andinin'ny 10 afaka vakianao ilay izy fa mba tsy halavan'ny fanazavana zany tonga de adininy 10 amin'anaran'i Jesosy hoe nefa raha mbola lasa nividy izy ireo dia tonga ny mpampakatra ary zay efa vonona dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady dia narindrina ny varavarana. Zay zany hoe mila vonona foana isika. Zay ny anton'izao ny antsoin'ny Tompo ny amin'ny hoe ho avy Jesosy. Miomany ianao mila mandeha amin'ny famasinana sy famarinana zay efa nazavaina androany tsika tsy de miditra lalina amin'le hoe inona le famasinana, inona le famarinana fa fanazavana tiany Tompo hampatsivona amintsika dia zay masina ihany hoy izy nahita an'Andriamanitra ka izay no tiany Tompo hampitandremana antsika. Iza le masina izay nitahirin'ny solika de ny anankidimy. Samy niomana daholo ireo samy Virjiny daholo ireo samy vonona hampakarina fa ny sasany variana tsy niomana, tsy nitady tsy le solika fiandry zany ka dia inona ny filazana azy teto tao nefa raha mbola lasa nividy izy ireo sisa amin'ny anaran'i Jesosy dia tonga ny mpampakatra ary zay efa vonona dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady dia narindrina ny varavarana. Zay ny tena mampatahotra zany aingany hoe mba tsy ho amintsika ny hoe arindrina na de efa niomana teto ihany hatramin'izay ary mitady an'Andriamanitra fa raha vao rindrina ny varavarana dia anisany ho very etỳ amin'izao tontolo izao tsika. Betsaka ny fijona vavolombelona fahitana efa nasehony eo nampanafantarina an'izany teo hoe manao ahoana moa zany rehefa arindrin'ny Tompo io lanitra io. Ny ohatra fantatsika mazava koa dia ny amin'ny andron'i Noa rehefa narindrina ny varavarana tamin'ny sambon'i Noa, tsy Noa no nandrindrina azy fa ny Tompo no nandrindrina azy avy aty ivelany dia ny olona izay taty ivelany dia maty. Maty nitondra-drano hitantsika zavatra miseho ankehitriny ny amin'ny tondra-drano ny amin'ny lozana rehetrarehetra fa anjarantsika ny miomana mba tsy ho tara zany ka hirindrina amintsika ny varavarana any an-danitra. Zay le hoe zany ny fanjakan'ny lanitra. Ny fanjakan'ny lanitra no torintsika dia mila miomana isika fa betsaka koa zany ny fahavalo tsy kely lalana dia ny devoly arak'ilay fanazavana efa noteneniko teo hoe betsaka ny vidéo zany nasehon'ny Tompo ny amin'ny hoe fahitana ny hoe inona ny devoly na ny zaza ary mahita hoe inona no atao hoe devoly izay mivoaka amin'ny olona rehefa tsy mety miomana ny olona rehefa tsy manaraka ny Tompo dia zay no ampiomanana antsika. 110 amin'ny mara-paranako anazy amin'ny anaran'i Jesosy tahorin'izany vao tonga kosa ireo Virjiny sisa ka niteny hoe tompoko tompoko voahy izahay. Fa hoy izy hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatra ianareo koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Zay zany mila miambina isika. Tsy fantatsika na ny andro na ny ora hiverenan'ny Tompo fa zao no fiantsoan'ny Tompo amintsika zany dia mila miambina, miverena amin'ny Tompo ianao miverena amin'ny Tompo tsika tsirairay avy hialana zany ny fahotana, ny faharatsiana arak'ilay teny teo ho an'ny tsirairay avy angambany dia ny fahamamoana aloha. Eo dia tena mahasarika olona maro indrindra ny malagasy zany Madagasikara dia tia ny misotro toaka sy ny fahamamoana fa teny anankiray tiany Tompo ambara aminao zany fa tsy ho famporisihana ny olona ho mamy akory no nanaovan'i Jesosy fahagagana voalohany tamin'izany fa araka ny hitantsika teo fa Jesosy nitady ilay fofom-badiny dia ny fahamasinana ny olona izay masina sy marina izay no tadiaviny ka izay mendrika sy marina no tafiditra tao an-danitra fa na niomana ary ka tsy tanteraka dia narindrina ny varavarana hozy izy ary ny teny dia tsy fantatra akory ianareo. Dia miomany isika araka ny teny eo amin'ny teny fahatelo ambin'ny folo zany amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany zay ny tenin'ny Tompo tiany ambara amintsika androany dia niambenantsika miomana fa ho avy ny Tompo haka izay azy irery ihany dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany
de efa manao velomanao sady zany aminaran'i Jesosy manaraka mbola sitrapon'ny Tompo zany de mbola eto ihany zay tsy de mianadahy ifampahery amintsika fa omeko ny anabavy Mama Felicia ny toan'ny itenenana. Alleloia, amen. Amen, aleloia, aleloia. Mbola faly miarabanareo tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zany izahako. Efa nentin'ny zokerika teo ihany ny fiarabana dia faly zany zay menada miona indray aminareo eto eran-tany. Miverina indray tsika eto isaky ny asabotsy sabata izany raha sitrapon'ny Tompo ka mbola eto izahay. Eo ihany ny havozanana tena vizaka tokoa satria izokerika zany efa tonga efa elaela ihany faizako vao tonga omaly de mbola vizaka ka ny Tompo no ampitafihery anohizana indray ny asa zay atao aty ampita aloha dia eo moa efa nambarany teo ny amin'ny any an-toerana voninahitra ho an'ny Tompo rery ihany dia mbola ho be ny zavatra iseho eto amin'ny vidéo zany ao zany asan'Andriamanitra betsaka zay vita tany eo ihany koa zany amin'ny zavatra zay tiany Tompo koa zany ambara koa ankoatran'izay ny amin'ny ten'Andriamanitra io na fahitana io na nofy io zay asehoan'ny Tompo dia mampahery anareo foana zany izahay satria raha karaha tenen'ny zokerika teo ny teny zay nomeny fanahy masina teo tena mazava tokoa fa dimy endry dimy adala ry havana mila antsika tena miomana zany tena mba ho dimy endry isika ho tonga any an-danitra virjiny io virjiny dimy endry io virjiny dimy adala engany mba anisan'ny endry tokoa isika satria ho avy ny Tompo maro ny zavatra nasehoan'ny Tompo ao de izay no tena hoe tokony ampifoantsika satria tena misy tokoa ny afo be ary efa hitanareo ngamba ny amin'ny témoignage vitsy ny amin'ny zavatra zay nasehoan'ny Tompo amin'ny mpanompony kely ankizy kely ao amin'ny toby de efa tena efa ampahiraton'ny Tompo mihitsy ny masom-panahyn'izy ireo tsara Jesosy ka engany mba ho anisan'izany koa ny zanakao raha mananjanaka ianao raha ohatra moa tsy mananjanaka ianao zay manaraka anay ato de engany ianao mihitsy koa no asehoan'ny Tompo fahagagana nefa mila isika araka ten'Andriamanitra hoe zay tsy manam-pahamasina de tsy hitan'ny Tompo tsy maintsy masina isika tsy maintsy mijoro isika zay tsika vao mahita fahagagana asehoan'ny Tompo amin'ny fiainantsika tena mampahery anareo mihitsy ahako ny amin'ny androsoana bebe kokoa amin'ny ara-panahy mandrosoa bebe kokoa tompoko aza reraka mifoaza tadiavo Jesosy de tena ho hitanao fa iseho ny voninahitra ny amin'ny fiainanao iseho ny voninahitra ny amin'ny fiainanao araka ny tenin'ny zokerika teo zay netiny namen'ny Tompo anazy de tena le hoe isambatan'olona mihitsy zay mihitsy mara zany no any an-danitra ka raha tsy isika tsiraray avy mihitsy no miezaka de tsy ho tafavoaka eto amin'ity tany ity isika fa ho velany amin'ny afo be ry havana zay ihany no tiako ambara tsy nanomana ninina mihitsy ako fa ny fanamasina no mampiteny zay ihany no tiako ambara ampahairezana anareo efa nentin'ny zokerika teo fampahairezana sy ny fampibebahana aloha de fampahairezana dia amin'ny heriny anio zany tsika zany miona eto indray raha sitrapon'ny Tompo dia eo ihany koa moa ny amin'ny alakamisy en direct zany amin'ny 1:30 izany aty Eropa zany dia amin'ny ray maraina eo any Madagasikara fa raha ohatra moa ka hoe misy fanovany Tompo kely dia mety arosoko aloha ohatra hoe amin'ny 10 arakaraky ny fitarihan'ny fanahy masina zany amin'ny fotoana io ny alakamisy io izany de ny asabotsy ohatran'izao hitanareo zao zay menadahy eto no manao ny asan'i Jesosy de izay ry havana ny anio fa de mahereza tompoko dia hivavaka ao amarana koa ny fotoana zany dia mametraka veloma ho anareo zany izahay mba hery mandrakariva antsika tsiraray avy de mijoroa fa ho avy Jesosy maro be zavatra miseho eran-tany efa tsisy tsony ny fotoana miala amin'ny ratsy rehetra araka ny voatenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo le fahamamona matony izay teny izay nambarany fanahy masina avy tamin'ny lalany teo de misy zany olona tena voafatotry ny toaka zany ka ny Tompo hanafaka anao tompoko na iza ianao rehefa vonona ianao satria
afo be no miandry raha ohatra tena zatra ianao tia ny misotro toaka zany na divay io mampamamo na inona io, zavatra mampamamo de mila miala am'zay zany tompoko raha ohatra tianao ho any an-danitra de mila ianao miezaka hiala am'zay zavatra izay. Ry havana hivavaka isika manarantsika ny fotoana ho voninahitran'Andriamanitra irery ihany. Vavaka isika tompo. Jesosy Tompo, misaotra mankasitraka feno anao. Nihaja ho anao, nidera ho anao, ny voninahitra ho anao Jesosy. Jesosy io, misaotra satria no ny fitiavanao Jesosy dia mbola afaka niverina anambara ny fahatsaranao eto amin'ny YouTube izay menada. Jesosy io, hiverina indray ny asanao eto Jesosy, isaky ny asabotsy arak'izay sitrakao. Eo ihany koa Jesosy ny amin'ny video maro izay ho avoaka Jesosy io, ianao no aoka andamina an'izany. Jesosy io, eo ihany koa Jesosy ny amin'ny direkta ny alakamisy alina. Tompo malala ao mivavaka ao Jesosy, ho an'ireo zanakao eran-tany Tompo. Oka ianao ampahery ny tsiraray avy, oka ianao ampijoro ny tsiraray avy, na izay koa Tompo, oka ianao ampijoro anay mandrakariva. Mitenena foana Jesosy aminay zanakao satria ho avy ianao Jesosy. Araky ny teninao Tompo fa tsisy intsony ny fotoana Jesosy io. Araky ny teninao koa zay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitanao. Ka Tompo amboary izay. Oka ianao anapatapaka Jesosy ny fatopatotra rehetra aminay tsiraray avy Jesosy io, mba atafidiranay any an-danitra. Tompo tany izay fa tsy matananao, tano amin'ny tananao mahery. Ianao no Andriamanitra velona sy mahery. Ianao lay masina, ianao lay tanteraka, ianao lay tsy tia hotara io. Ka mangataka ny famindram-ponao zay Jesosy. Arovy, amboary, teneno foana Jesosy io. Satria ny zanaka tiana no anaro. Ary dia mbola velona izay araky ny teninao Tompo, dia mbola manana fanantenana. Ny maty tsisy fanantenana intsony. Ka oka ianao Jesosy io, hiteny aminay foana, ananatra anay foana, hikarakaranay Jesosy io, miangavy ianao. Tompo malala aza mihodina aminay ianao, aza miamboanay ianao Jesosy io, fa mangataka izay Tompo, oka ianao anatrika anay. Tompo malala mitenena Tompo, na fotoana tsy amin'ny fotoana Jesosy io, mba ampaherenay, mba hiovanay Jesosy io, satria izany Tompo no tianao mba hidiranay any an-danitra Jesosy. Tompo malala misaotra ny amin'ny fotoanan'io, misaotra na de foera Tompo de raiso voninahitra anao izany. Omeo hery izay mandrakariva, aizanay mandeha araka ny sitraponao. Tompo petrakay aminao Jesosy io, zao andro alina izao. Eny Tompo raha misy any toeran-kafa hoe atoandro ny nohon' izao teninao izao Jesosy io, de apetraka eo am-pelatananao izany. Tompo malala apetraka aminao koa Tompo, manomboka raha-pitso ny herinandro vaovao. Oka ianao Tompo hiaro anay tsiraray avy, hitantananay tsiraray avy, anory zay lalana tokony irenay tsiraray avy. Jesosy malala oka ianao ny aloha lalana anay tsiraray avy Jesosy malala ka mba tsy ho voafingana izay Jesosy satria ianao ny eo alohanay. Ka misaotra Jesosy, voninahitra ho anao, nidera ho anao, nihaja ho anao ray malala hatramin'ny taloha indrindra, sy ankehitriny ary ho mandrakizay doria. Misaotra Tompo. Aleloia. Amen. Amen. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany dia mametraka veloma amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anareo zay tsiraray avy zany ho anareo zany zay menada amin'izao andro sabotsy alina izao. De veloma indray de amin'ny hery ny fotoana mifankahita rehetra sitrapon'i Jesosy Tompo de veloma amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Veloma tompoko. Amen.